Salama tompoko, tahin'Andriamanitra indray ianao. Androany hifampahery indray tsika hiresaka momba ny hoe aza adino ny loharanonao. Ahoana indray ary izany? Be dia be ny olona eto amin'ny fiarahamonina tena manadino ny loharanony. Misy fotoana moa misy fomba fiteny izay hoe aza androndràna ny rano avy nosotroinao. Misy olona miteny koa hoe ny fomba malagasy miteny hoe aza mitsipa-doha laka ny tany, izany hoe lakana ny ampitanao dia aza dakana nefa nahatafitanao iny. Be dia be ny hitantsika eto amin'ny fiarahamonina hoe rehefa manomboka manam-bola ny olona na rehefa manomboka tafita ny olona dia manadino ny loharano na tonga anazy tafita, na manadino ny olona nanampy anazy. Misy ary ny olona zanaka manadino ny ray aman-dreny izay nitaizana azy rehefa tafita izy. Izaho mino hoe tsy hainao izay, ary izaho koa mino hoe raha ohatra ka ao anatin'izay ianao nefany dia mbola azo ovaina izany androany fa aza adinoina ny loharanonao. Na ihany koa misy fotoana hoe namana nanampy tamin'ny fotoana sarotra dia aza adinoina ny namanao nanampy anao tamin'ny fotoana sarotra. Aza adinoina ny olona nampianatra anao nahatonga anao ho tonga amin'ny toerana misy anao androany. Aza adino ilay olona nanampy anao rehefa ianao ilay sahirana be iny dia tsisy olon-kafa nanampy anao. Aza adino ny olona nanoro hevitra anao nahatonga anao nahomby na nahatonga anao ho tafita. Izay indray ny afatr'isika androany hoe aza adino ny loharanonao. Dia misy teny izay ao amin'ny Deutéronomie tiako vakiana aminao, mampitandrin'Andriamanitra hoe aza adino rehefa ohatra ianao ka tafita, rehefa ohatra ianao ka nahavory harena ary sitrapon'Andriamanitra izany, rehefa ohatra ianao ka afaka mitaha olona maro dia aza adino fa Andriamanitra no nanome an'izany anao, fa tsy ny herin'ny tenanao. Eny tena ekeko hoe niezaka ianao fa tsy ny herin'ny tenanao irery fa Andriamanitra mihitsy ny loharano. Andao anie vakiantsika Deutéronomie toko fahavalo andininy raisitsika eo amin'ny andininy fahafolo dia ajanontsika any amin'ny andininy fahafalo ambin'ny folo. Lavalava kely ny androany tsy ohatran'ny mahazatra fa mino aho hoe handray zavatra be ianao ao aorianan'ity, ary mino aho hoe ampifanitsy ny fonao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao rehefa avy mamaky an'ity tenintsika dia afaka ny ahatsiaro ny loharanonao ianao dia anaiky foana ianao vavanao hoe Andriamanitra no natoy izao ahy. Ozy ny teniny ao amin'ny Deutéronomie toko fahavalo andininy fahafolo tsika manonika dia ozy izy: ary rehefa nihinana ianao ka voky ary nisaotra an'i Jehovah Andriamanitra ao noho ny tanysoa izay nomeny anao, eto teny Andriamanitra mihitsy ny nanome, dia mitandremo fandrao ho adinonao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny izay andidiko anao anio. Fandrao rehefa nihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao, ary mihamaro ny ombinao sy ny ondry amanosonao, ary mitombo ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra, dia hiavinavina ny fonao ka ho adinonao Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, izay nitondra anao avy tamin'ny efitra lehibe sady matahotra izay misy menarana sy maimbo ka dia tany mangetana tsy misy rano, ary nampivoaka ny rano ho anao avy tamin'ny vatolampy avy vato, izay nanome anao mana hohanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetri-tenanao sy hizahan-toetranao ary hanisy soa anao any am-parany. Ary andrao anao anakapo entsika ilay mitandrina, ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao harena izao. Raha ohatra izany ianao ka manan-karena izao dia tsy nitanja ny kao, azafady, tsy nitanja kao tsy ny herin'ny tananao nahazoana an'izany fa Andriamanitra. Dia izao aza adino ny loharanonao satria Andriamanitra ny loharano dia aza adino. Dia hoy izy amin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe fahatsiarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no nanome anao hery ahavory harena mba ahoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ireo rainao tahaka ny amin'izao anio izao. Dia izao aza adino ny loharanonao. Aza adino Andriamanitra izay nanome anao hery, satria raha tsy nomen'Andriamanitra hery koa ianao tsy afaka niasa e. Izaho koa raha tsy nomen'Andriamanitra hery tsy afaka manao nin'inona. Dia rehefa nomeny hery ianao ahavory an'izany dia aza adino fa izy ny loharano. Izy ihany ny loharano ary izy ihany ny mpamatsy avy amin'ny zavatra rehetra. Dia izao
azadino ny loharanao. Dia rehefa tsy manadino an'Andriamanitra koa ianao, azadino ny olona nanosika anao, azadino ny olona nampahery anao, azadino ny olona namonjy anao, fa tsarovy ireny olona ireny. Izay indray ary ny afarantsika androany a, mino hoe nanampy anao ny afarantsika androany, ary mino hoe mampiova ny toe-tsainao indray koa ny afarantsika androany a, samy hitahin'Andriamanitra tompoko.